zoma isaky eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alléluia, comme si fallait les bendaya, la sainte babalane, on a un petit peu de temps à l'isant, et falpe une quoi, mais rabanoa, tu vois son matsara, ton attention fantaratika, avec café bien, c'est un nom fandarna dam kaizao, et à qui la tewa, ari, puis on va la tenir groupe semares, et on a fait un tupa ou un petit cas, recha, tunga soa, arapena, et sicareta, atia Rarona vao tonga miaraka aminay ty dia teny aminao fotsiny aho hoe tsika sendrasendra koa nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao halleluia alesa lahatra amin'izany mihitsy ka raha androany anao tonga miaraka aminay dia teny aminay mahareta hatramin'ny farany ndao mba hiara hivavaka tsika ndao mba hiara hifampahery eto tsika dia matoky fa tsy sakany hidiranao teto ny voanao eto androany fa hitraky ianao ahery ianao azo empanahy ianao tany tompontsika rehetra mialohan'ny zavatra rehetra aloha fampiarahitsika rehefa aveo fa androantsika hivavaka mirika fotoam-piatan'Andriamanitra hiaraka amin'ny ranavavitsika soa meva dia aveo tsika anao maky tsodrano anonona tsodrano dia aveo fampiarahitsika ao aorianan'izay ndao ary tainy Jesosy ary nambavy soa meva venanao ny fitenenana Jesosy atsika menakavy tainy Jesosy pastera menakavy mankasitraka nanome fitenenina pastera hiaraka hivavaka antsika metraka izao fandarina zao ampilatan'Andriamanitra Jesosy malala tompo sabato misaotra sy mideranao zay satria nomenao tombonandro nomenao finena vaovao nomenao sakafo mahavelona nomenao masoandro nomenao atsika isorany anao zany Jesosy malalo nomenao fahavelomana misaotra Jesosy malalo Tuk tsisy fitika anao Jesosy malalo anao rery any dera sy voninahitra Jesosy malala tsisy takanao Jesosy malalo ianao ilay mpamonjy Jesosy malala tsisy anarina mahavonjy anao rery mifona eto anatrianao sa Jesosy malala raha nisy nataony tsy fanarika amin'ny saponao mamelany erikaika mamindrafo aminay Jesosy tizy Jesosy malala hivavaka aeto mivavaka fiambenana misaotra anao fa atreanao zao fivavahany zao Jesosy malalo Ampia koa Jesosy malalo ireo mpijoro vavolombelona mba hita zava-mahagaga isan'andro eo amin'ny fiainana isorako anao sahaja Jesosy malalo hosory koa Jesosy malalo amin'ny vavan'ny mpanomponao ny mpitondra toro-teny paster Zamelabelona taonao afo ny fanahy masina ndoro anampony tsirairay aby Jesosy malalo ny toro-teny zay mivoaka eto arakasiky ny fanan'olona be dia be hanavitra ny fanan'olona Jesosy malalo misaotra Jesosy Ampiako Jesosy malala ny connexion ay raha koa fi amin'ny ranao masina Jesosy malala manomboka amin'ny pastera nampotony ka hatrany any amin'ny tokatrano tsirairay mampandroso ty toro-teny fivavahana mivavaka fiambenana ty Jesosy malalo misaotra ray malala tsara indrindra be voninahitra makasitrika ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina mahavonjaka tany azy mivavaka izany oka koa Jesosy malalo tsy pieny fotsiny zay fa
Kakatoa Jesosy malalo, mpientsy mankatoa zay rehetra zay miainy mampandroso ity vavaka tena tokantrano Jesosy. Misaotra ray malala tsara indrindra tompozavata ao. Alleluia. Amen. Alleluia, nasiany hira kely moa ny anazy a, nasiany fahana hira kely dia nafilaka tapitra mihitsy aloha le hira, zay vao tapahako ilay anjarany. Alleluia, misaotra betsaka ranobavy efa tamin'ny vavaka mamy a, dia sady manaitra tamin'ny torimaso tokoa i naminy Somakrina, dia tahiny tompo ianao a, dia Jesosy anay a amaly fitia, dia mitombositra sy fahasoavana hatrany. Halleluia, amen. Tsika andeha tsodrano obolina toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo a nitsodranotsika androany. Obolina toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo a amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny zanaka endry mahafaly ny rainy fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny. Ny harena azo avy amin'ny tsy marina dia tsy mahasoa ny ninina fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy avelan'i Jehovah ho mosarena ny fanahany marina ho foana ny fanirin'ny ratsy fanahy. Halleluia, amen. Ny zanak'endry mahafaly ny rainy zany a, iza moa ny rainy, iza no tenenina rehefa miteny ray Jehovah Andriamanitra. Ary ny zanak'adalina mampalahelo ny reniny, izy indray no tenenina rehefa hoe reniny zany, dia tandidon'i Jesosy andray zany satria ny lohan'ny fiangonana, ny fiangonana dia tandidon'ny vehivavy. Dia raha ohatra zany a misy zaza zanaka eny dia mahafaly an'Andriamanitra. Fa rehetra indray manao kidaladala dia mampalahelo an'i Jesosy. Halleluia. Fa zao ny zavatra nyteneniny ny tenin'Andriamanitra, tsy avelan'i Jehovah ho mosarena ny fanahany marina. Androany resadresaka androany gamany resaka momba ny fahamafisan'ny fiainana zay atao ampiasana atao. Fa tena misy responsable ny magasin anay zay resaka tamiko androany, dia efa atao daholo ity zavatra ty izy rado Black Friday, solda, misy anankiray zay koa iletsika fataonay ao ampiasana, karazana fihenam-bidy, karazana fandrisihana olona hividy, fa tsy mividy entana intsony ny olona zao. Tena sahirana ny olona rehefa, tena mandalo fahasahiranana ny olona. Zao nefa rehefa na ny zavatra tiako ampahirizana anao, io a na iza toerana misy anao, na any Madagasikara ianao, na any États-Unis ianao, na any Canada ianao, na any Chine ianao, na any Belgique ianao, na any aty France ianao, na any Dubai ianao, na any Arabie Saoudite ianao, na any Koweït ianao, naiza misy anao. Mbola izy tsy voategniko ve ny toerana misy atsika. Naiza toerana misy anao dia zao, ninona koa tontolo misy anao, fa raha ohatra ianao a mijoro amin'ny fahamarinana dia zao no teniko aminao, tsy avelan'i Jehovah ho mosarena zany ianao, tsy avelan'Andriamanitra ho mosarena zany ianao. Ka dia mahireza mijoro foana amin'ny fahamarinana, ataova ny marina fa Andriamanitra mitsinjo ny marina. Alleluia. Dia mitahin'ny tompony antsika mianakavy dia mahirezatra ny hatrany, dia kapiarabontsika tahin'i Jesosy ranabavy kadaka France, raisy zany zany Rosemina France, iry Someva France, Yama Koweït, Asina Apôstôly Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Marie-Jo États-Unis, Ery Karaky France, Nambiny Somakrina Koweït, Azana Monika Dubai, Angèle Pagès France, Jessica Patitry France, Rantany Mersalina Madagasikara, Artizana de Madagasikara France,
namintsy makirina Koety, mampionona France nolo Malasina Madagasikara marina tiana Canada. Kadaka malala France sasany apôstôly Madagasikara mirarandre malala Allemagne. Artizanandre Madagasikara France. Aingorinandrena Solo France. Mirarandre malala Allemagne, Tsira Moravella France, Aingoirina Rodriguez Arabie Saoudite, Marie-Jo États-Unis. Claudia Razaka France, Lovlitina France, Persava Koety, Antra Clarisse Madagasikara, Marina Tiana Canada, dia tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Andrina Suzelle Suisse, Quentin Lanérina France, Suisse mbola tsy voalazantsika teo tamin'ilay teny rehetrarehetra teo. Ny anamainso Italie koa mbola tsy voateny teo. Naiza naiza zany toerana misy anao, amen. Marie-Gilda Koety, Anjasika Patitry France, Hortensina Koety, tahiny tompo isika rehetrarehetra dia tahiny tompo isika dia mahereza samia mahery ao amin'ny Jesosy. Alleluia. Iamirintsika raha soetrrehetra hira ataontsika, inona ny hira tokony ataontsika. Zao ataontsika tiritery rehetra sy mantiry ty dia ho ataontsika izy ty androany ho voninahitr'Andriamanitra. Iara hiteny ndray tsika anatin'ny Jesosy, ampateo ianao Jesosy. Alleluia. Dia ao anatin'izay raha misy zavatra azonao hijoroana vavolombelona, inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany dia inona ny azonao hanomezam-boninahitra azy. Alleluia. Ny ady ny fitantanan'Andriamanitra niarovany ahy tamin'ny loza, nitantanany ahy teny amin'ny lalana rehetra izay nalehako. Misy zavatra izay androany sy rapitso sy amin'ny laliby programma tsy dia tena nety tamiko ampiasana. Dia netiko mivavaka Jesosy aho. Aza mba atao tanteraka io programma io fa tsy mety amiko io dia voninahitry n'Andriamanitra fa dia niembotra amin'ny laliby fotsiny. Sisa indray manao tokony hoe alatsinainy, talata, laliby, miditra maraina be ao ampiasana manao zavatra. Za nefa tsy te hiditra maraina be fa mbola avy manao vavaka fiombenana, tokony mba matoritory kely. Dia tonga ny nidina ny baiko hoe tsy androany sady tsy rapitso fa amin'ny laliby. Alleluia. Dia eo amin'ny laliby indray mbola hitako ambavaka izy dia mba tsy amin'ny fito. Efa maraina be zany efa tsy dia kapoaka antsika intsony. Fa io zany tena hoe rehefa angatantsika dia izay tiantsika ataon'Andriamanitra. Dia mahafinaritra fa dia tamin'ny zoma dia efa fantatry hoe lasinainy talata laliby zany amin'ny fito miditra. Mahafinaritra za miditra amin'ny fito zany satria mifoha amin'ny enina zany raha tara indrindra. Fandalamin'Andriamanitra ny programma araka izay mety amintsika mihitsy, izay no tena mahafinaritra. Araka izay mety amintsika mihitsy nataon'Andriamanitra avy antsika. Olon-karan'olo soa, tonga soa ihany koa, tahiny tompo. Lasa antsika ataontsika tirity dia afaka manoratra indray nareo, inona indray ny fitsona vavolombelona azonareo atao, anjaranareo zao manoratra. Meno finaritra daholo. Atolotra mpitiavana be anareo tirity. Venudita tu mi fianako tayo, ilumanusa kwa puro zaba muralo, indisadya nambabuani hirini pangkampana, angkipsi suyang vovana, ifa pejabi nidi sutami nilalaku, nipiri satirere pani tispite, tisipanu anulutu nitu kuniano, anke iti suyang vovana, suyang
Fatayano suyan, panisano suyan, pagkaputan. Jabatena pitaka kiremana Kisam abuna fialunana Chamaru imanutira tuetatima munuhuruna Anche iti suyan vovana Suyan Fatayana suyan Panisano suyan Pagkaputan Suyan Fatayana suyan Panisano suyan Pagkaputan Sapatum suyan ikas itiyana Iinda punaw, suyani fa natubakaw Mayabisaw, nilalakwaw mahatuk si mampana Saksiyanaw, suyani tantana Suyan, Fatayanaw suyan Panisano suyan Suyan, Fatayano suyan, panisano suyan, paaputan. Suyan, Fatayano suyan, panisano suyan, paaputan. Suyani like Fatayana Sotayunilanja Kanipana mas ikechamila Anjamantu Wanizan kuwa one night stand ya vitu Amnitiku Anjamantu Yesaya no yomtifutoniti Azagera isina iraya za tiharini ya nara no Kasuni fuli pana inai Asapa ni fiti no Asapa ni fitiaba no Uninda funa wanjamantu Ngura yana no isana Suyani Jesus Suyani Jesus Suyani Jesus Pananur Chayana Alléluia. Minafana kasikanareo iny iriny. Mahafinaritra be iny iriny. Mampatsiahy antsika tokoa zany fahasavan'Andriamanitra zany milaza raha tsy teo tokoa moa zany Jesosy dia taiza moa zany nefa rantsika reto. Taiza moa zany nefa ranao io raha tsy teo Jesosy dia tsy hay eritreretana izany. Sarotra be mieritreritra an'izany ary mampihorokoditra mieritreritra tsy teo tokoa moa zany Jesosy dia efa tsy hay intsony fa dia mankifizona vavolombelona ary tsika dia tsy amitory-teny tsika rehefa avy eo entin-drano vavintsika anitra Clarisse. Alleluia. Hoy marina tena io son'Andriamanitra fa mbola afaka manaraka fandarana ary mbola misy tafo sakafo ary lamba fitafy. Alleluia. Tsara Jesosy. Zotra ny marina ty anahy. Hoy Jesosy mpandresy tenena Jesosy ny amin'ny fiarovany sy ny fitantanany mbola tafaona ato an-trano izay menakavy kely dia mbola nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana misaotra Jesosy. Alleluia. Misaotra ny mihaja. Hoy tojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an Jesosy fa nisy asa natao tany am-piasana nampitetaina be hoe anao ahoana fa alleluia be fa androany fantatra fa nety le izy dia direct Jesosy
nomba sy niarana menakavy kely sady nanome sakafo zaza ho anay. Halleloia. Amen. Tsara be zany tojo sotra n'Andriamanitra. Misy soa vetinay Jesosy manao vita somatsara ny tontolo andro mbola nahazo fahasalamana trany tsy nahazo vaovao ratsy toy eto tsika menakavy. Halleloia. Amen. Tsara Jesosy. Tonga soana elifanto de tahiny to Bersava hoe rika hoe halleloia de reky Jesosy mbola afafo tamin'ny maraina nomeny hery sy tanjaka ary koa mbola nomeny fahasalamana narovany tamin'izay naleha ary mbola navita ny asa rehetra androany. Amen. Misaotra azy koa fa nisy zavatra nampiasa saina dia nalamin'i Jesosy sady. Halleloia. Amen. Ho Bersava hoe misaotra Andriamanitra amin'ny fahavelomany tena fiarovana menakavy nomeny izay zaza. Halleloia. Amen. Tsara Jesosy. Nakasika be le hira Marizao. Amen. Soiany teo ianao Jesosy ozy ianao solika. Ahoana izy lina androany. Halleloia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tena saika latsaka ny haiko tamin'ny patailana fa tany ampiasana andeha hanarifako dia nifanatrika tamin'ny soavaly ngeza sy mahity be nanomboka nanaraka izy natahotra be dia niantso an' Jesosy mba hamonjy azy satria noho nitahotra dia niazakazaka nitsoaka fa izy koa nanomboka niazakazaka nanaraka avy aoriana tsy niafina fanarahany dia Jesosy eo vonjeo aho dia avy eo moa tsy reny intsony niezika nefa za koa jaikojaiko nalavitra dia tsy reny. Halleloia. Dia raiko Jesosy nanome hevitra ho azy reriany ny voninahitra azo veloko kely nanomboka nanaraka izy natahotra dia niantso an' Jesosy mba hamonjy azy satria no nitahotra dia niazakazaka nitsoaka izy koa nomboka niazakazaka nanaraka avy ato aoriana tsy niafina fanarahany dia Jesosy vonjeo dia avy eo moa tsy reny intsony aho nietsika nefa za nijaikojaiko nalavitra dia tsy reny. Halleloia. Dia raiko Jesosy nanome hevitra ho azy reriany voninahitra natahotra soavaly masika. Sotra n'Andriamanitra ny amin'izany hoy rantany maisany hoe dia raiko Jesosy malala fa nisy peratra fiancé any zanako veriko efa 1 an zay ary tamin'ny zoma ny teny izy hoe tsy maintsy manolona eny fa manirina be any vady ny kanjo manao fandaminana retana dia sendra ny sava le poketrako aika tao anatin'le poketrako dia hitako le bagy anay mianaka mihitsy. Sotra an' Jesosy. Verika hita indray zany mahafinaritra be kosa zany narovan'Andriamanitra ny aisalina. Tsara Jesosy ho azy ny voninahitra. Misaotra nareo nanome voninahitra n'Andriamanitra nanaiky amin'ny voninahitra n'Andriamanitra nanjoro volombelona. Avy hatrany tsika dia hitra amin'ny toriteny ary hoentindrana mbavintsika Antra Clarisse dia rehefa avy eo verinety ny tenako mimelapelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra. Tahiny Jesosy ary Antra Clarisse hanao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy tsika rehetra fiadanan'i Jesosy aneo amintsika rehetra. Mankasitraka indrindra pasteur nanome fitenenana dia misaotra n'Andriamanitra lehibe ary havana ary mankasitraka ihany koa ny mpanompony ny amin'ny tombontsoa izay nomenahany io afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto. Koa ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika dia hitantsika ao amin'ny Jakoba 5:7-10. Jakoba 5:7-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy azo pahoriana va eo aminareo aokizy vavaka. Halleloia. Izany ten'Andriamanitra izany ry havana no entiko ampahirezana antsika androany hozaraiko amintsika eto. Ny fahoriana tokoa mantsy dia tsy miala amintsika olombelona ry havana. Fisehony fotsiny samy hafa ary samy manana ny fandraisany an'ilay hoe inona ny tena mampahory anazy ny olona tsirairay avy. Fa raha ny ara-baiboly dia be dia be ny endrika fahoriana hitantsika ao anaty baiboly. Ohatra amin'izany izao hoe ho an'ny zanak'Israely dia fahorian'ny zanak'Israely ny fanandevozana tany Egypta. Tenan'izay nefa mbola betsaka ihany koa ny fahoriana izay niatra tany amin'ny zareo tany ny tsy fisindrana maro isan-karazany mihitsiny. Ao anaty baiboly ihany koa dia misy ny olona azo pahoriana ny abokana, misy nisy an'ilay vehivavy ny tsidra, nisy nanjoko, nisy nalemy, tena hoe betsaka. Fa androany no zaraiko amintsika eto ho jeretsika akaiky
dia misy fahorian'olona roa samihafa reto ho zaraintsika. Dia rehefa nanatanteraka ny ten'Andriamanitra izy hoe azo pahoriana izy ka nivavaka, dia inona tokoa moa nataon'Andriamanitra teo aminazy ry havana. Ny tranga voalohany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko voalohany izy ity dia tantaran'ny Iana ry havana. Iana dia ny fahoriany dia izy tsy nanan-janaka, tsy fananan-janaka zany anazy ny tena fahoriana lehibe ho anazy. Izaho moa dia ao amin'ny andininy faharoa ao hoe Elikana le vadiny dia nampirafy Iana le vadiny, ary Penina kosa ny vadiny anankiray. Penina nanan-janaka fa Iana tsy mba nanana. Iana na dia tiany Elikana mihoatra lavitra no i Penina izy izy tsy mba nanan-janaka. Ary anisan'ny nampahory anazy ny tsy fananan-janaka, nefa koa tsy vitan'izay fa mbola napahorian'ny Penina koa izy, satria mbola ahoana moa zany kiazana latsaina, mbola naovana teny marary, izany zavatra rehetra izany ry havana dia mbola nanampy trotraka ny fahoriany Iana. Fa izao ao amin'ny andininy fahafolo dia misy an'izao hoe ary Iana hoy izy dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah sady nitomany dia nitomany. Haleloia. Izany hoe noho ny amin'ny fahoriana izay iainany teo amin'ny fiainana dia nivavaka izy, ary tena tamin'ny fotorotoro mihitsy nanaovany an'izany vavaka izany. Tsy niala lavitra ry havana, fa tena hoe ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo izy dia ary mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehovah izy. Izany hoe tena naharitra mihitsy izy zany no nitolona-bavaka ny fahoriana izay nanjoana azy io ry havana. Ary any amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia misy hoe ny habean'ny fahoriana sy ny alahelo no nitenenany tamin'i Jehovah. Izany hoe tena fahoriana mafy sy tena hoe raha misy fitenenana dia hoe tena tsy zakan'ilay fahoriana izay niatra anazy ry havana. Ny faharoa indray dia any amin'ny Isaia 7:30 indray koa misy tranga anankiray izay resaka fahoriana ihany koa izy ity ry havana. Ao amin'ny toko 7:30 dia andininy voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tamin'izany andro izany dia narary saika maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanak'i Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jehovah, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Izany ry havana. Ny Ezekia indray teto ny fahorian'i Ezekia dia ny aretina tena hoe mahafaty azy mihitsy. Tsy vita nefa marary izy fa mbola misy mpanompon'Andriamanitra tonga ho aminy, misy mpaminan'Andriamanitra hitondra hafatra. Tsy teny somahafaly ry havana ny nahatongavan'ilay mpanompon'Andriamanitra ilay mpaminany izay tonga tao aminy, fa hitondra hafatra ho anazy hoe ho faty ianao fa afarindana afary daholo ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Fahoriana ry havana zany. Ny aretina zany efa mianjady eo aminy, ny fahafatesana ihany koa efa mandondombaravaranao aminy. Ary fantatsika tsara moa fa ny tenin'Andriamanitra zany, Andriamanitra tsy mba tsy marina ka handainga, tsy olombelona izy ka handainga, fa ny anazy rehefa teneniny dia marina foana. Ary izay teneniny dia tanteraka. Matoa iny nampitondrainy ny mpanompony, indrindra eto moa tena hoe mpaminany ny raha nitondra an'ilay teny, dikan'izany dia tena hoe marina zany, ho tanterahany zany, efa izay mihitsy ny an'Andriamanitra ho tanterahany zany. Any amin'ny Isaia 4:20 andininy 4:20 raha tsy diso misy aleo hoe mahatony teny mpanompoko aho izy ny tenin'Andriamanitra ary mahatanteraka ny saina atolotry ny irako. Izany hoe io tenin'Andriamanitra izay nampitondrainy an'i Isaia ho an'i Ezekia io zany ry havana dia tena efa anatanteraka anazy mihitsy Andriamanitra. Raha ny amin'ireo olona roa izay nijerevantsika ny ara-pahoriana ireo ry havana dia amaha olombelona tena mafy. Fa izao Iana mitodika tamin'Andriamanitra izy dia tena nivavaka. Tsy nijery izy, tsy nijery ninina izy,
Ary Ezekia ihany koa teto rehefa nandrehany ny teny avy amin'ny Isaia izy, dia tsy lasa izy nitady professeur izay tena mahay indrindra na namory fianakaviana endao zaho eto am-bavaka fa zao ny tenin'Andriamanitra fa ataontsika rehetra hiara hivavaka. Tsy ry havana, tsy nangataka faminaniana kory ary izy tamin'ny Isaia rehefa tonga Isaia, fa ny zavatra nataony Ezekia nitodika tany amin'ny rindrina izy dia nivavaka. Iana nijoro dia teo izy tena hoe nivavaka tamin'ny fotorotoro fovontona alahelo. I Ezekia indray nitodika tany amin'ny rindrina izy dia nivavaka ny nataony ry havana. Ary nanomboka teo izy dia nampatsiahy an'Andriamanitra. Amin'ireo endrika fahoriana anankiroa ireo ry havana dia tena mafy be daholo nanjo azy ireo, fa zao zavatra iray ny raisany samy mitodika tamin'Andriamanitra nivavaka izy. Ny Iana ny tao am-pony, ny Ezekia mitodika tany amin'ny rindrina, samy tsisy ny raharaha izay manodidina, tsisy ny jery n'inona. Ary fantatritsika ihany koa fa ny vavaka dia firesahana amin'Andriamanitra, izany hoe fampisahana ny ao am-po iresahanao amin'Andriamanitra. Tsy mijery an'izany izy, tsy mijery n'inona, tsy mijery izay vavan'olona sy izay fitsaran'olona teo izy ry avy nolazain'ny olona Iana teto fa hoe mamo angaha ianao. Tsy ny raharahiana izany rehetrarehetra izany, fa ny firesahany tamin'Andriamanitra ihany no ataony. Ary fantatr'izy ireo izany fa Andriamanitra dia mpamonjy mora azy moa izy amin'ny andro mahory. Izay anteny izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo 120:1 hoe mpamonjy mora azo amin'ny andro mahory Andriamanitra noho izany. Dia tsy mba niandry ela ry hafan'Andriamanitra tamin'ireo olona roa ireo malivavaka izy. Ny Iana tao amin'ny 10:10 izy ilay nivavaka, tao amin'ny 10:7 izy ao amin'ilay Samoela 1:1 iny ihany. Dia efa tsaron'Andriamanitra izy rehefa nalala ny vadiny, dia nahazo ny Samoela zareo. Ary nitsahatra hatreo izany ny fahoriana satria nahazo an'ilay valim-bavaka izy. Dia tahaka izany ihany koa ny Ezekia, tao amin'ny 1:1 izy nitaraina sy nitomany, naheno an'ilay feo izy fa tsy hoe nitaraina, todika tany amin'ny rindrina izy niresaka tamin'Andriamanitra. 1:1 izy ry havana dia efa nasain'Andriamanitra niverina tany amin'ny Ezekia Isaia nitondra ny hafatra. Tsy vita nositrana fotsiny Isaia, fa mbola nampitomboin'Andriamanitra ny andro iainany, mbola nivonjeny ny tanàna izay nipetrarany teo amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria, ary mbola nitenenin'Andriamanitra hoe hiaro an'ity tanàna ity aho izy. Ry havana malala, tsy fantatro inona mety fahoriana manjoanao ankehitriny anatinao ao, fa amin'izao fotoana izao izay andrenesanao an'izany teny izany ry havana dia raisoarak'izany. Tsy hoe tsy hita ny akory ilay manjoanao io dia izy no tokony hitsangana ka hanao an'ilay izy, fa miandry ianao izy ry havana hiresaka aminy. Itsika no endrasany miaraka amin'ny fahoriantsika hoe tompo ity andaontsika hifandahatra satria amin'ny zavatra rehetra. Ary tsy vitany hoe manafaka ny fahoriana dia tapitra eo izy, fa na izay tsy nangatahana taminy aza dia omeny avokoa. Omeny antsika ry havana izay fantany fahasoa sy hatsarantsika. Izy tsy miaro zava-tsoa izay tia azy izany, izay mitoky aminazy. Any amin'ny Jeremia 7:20, 1:1 dia izao ny ten'Andriamanitra hoe izaho izy malala ny hevitra heverina anareo, dia ny hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza mba hanome fanantenanany amin'ny farany. Ka noho izany ry havana malala, sitrak'Andriamanitra ny edanantsika. Sitrak'Andriamanitra ny ananantsika fiadanam-po, fiadanantsaina, fiadanana amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra ry havana. Sitrak'Andriamanitra mahita antsika ampahoriana eo, fa miandry antsika izy hitodika aminazy fotsiny. Dia izany ten'Andriamanitra izany ry havana no zaraiko teto androany ampaherezako anao. Raha misy azo pahoriana ao amintsika, aoka izy hivavaka ho ziziny tenin'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mankasitraka indrindra ny amin'ny fiainoana, dia voninahitra ho an'Andriamanitra ho anazy ny haja ny derary ny voninahitra mandrakizay. Halleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao Ranavavy Anitra Clarisse anatin'izay toery teny mamy be mampahery.
minao fa mampahery ny olona rehetrarehetra zany a tsara be jesosy tsara be ny tokoteny mankasitraka jesosy hoe manokitenao dia tongozotra sy fahasoavana hatrany a dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo a anitra Clarisse mbola misy fijona vavolombelona tsy voavakoka aloha dia vakiko ny Claude Arazaka hoe misaotra an'Andriamanitra izy fa mety tsara isan'andro ny fahasalamako ary mbola mangataka fanasatsanana tanteraka avy aminy omeny anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tonga soko Terirano Benja Ranoroso Olga zay mbola tsy narabeka any sisa no arabeko iny tompontsika rehetra misaotra rehetra koa mankasitraka azy fa mampahery mampandroso an'izy ireo ny fankasitrahana zay ataonareo. Alléluia. Jakoba 5 andininy fa 13 Jakoba 5 andininy fa 13 no Jakoba 5 andininy fa 13 tapany amo no vakiny fa vakiko ny tapany azy be amin'anaran'i Jesosy manao hoe misy azo Paolina va aminareo aoka izy ivavaka misy faly va aoka izy hira fiderana reo zany zavatra anankiroa tena mifanaraka mihitsy reo ary tokony ataontsika ireo zany hoe dingana tokony hifanaraka ho ataontsika ireo ary tokony tsy misy adino. Le voalohany io aloha dia mazava be mihitsy raha misy azo fahoriana aoka izy hivavaka iza moa ry havana no tsy hivavaka rehefa azo fahoriana iza moa no tsy hivavaka rehefa azo fahoriana eny tamintsika mbola tany amin'izao tontolo izao aloha mbola mifamadika eto dia hoe rehefa azo fahoriana raha misy mpiazo fahoriana dia aoka izy hivavaka ary raha misy faly dia aoka izy hira fiderana. Antsika taloha rehefa azo fahoriana lasitsika mandeha eny amin'ny fiderana iny endriky ny fiderana endrika fifaliana lasitsika makaiza mitady zavatra nariana dia mandeha mamono eritreritra mandeha misy problème lasitsika mandeha misotra lasitsika mandeha miditra any anaty bary lasitsika mandeha miara mifaly amin'ny namana aloha manadino an'le problème zany ny fataontsika taloha hoe fa tsy mba zany no atoron'Andriamanitra. Ny atoron'Andriamanitra dia zao raha misy azo fahoriana dia ty ihany ny lalana ty ihany ny tokony atao ty ny torohevitra tsara indrindra aoka izy hivavaka. Alleluia. Io dia araka ny teniko taminao dia manao an'io daholo ny olona betsaka ny olona rehefa azo fahoriana na ny tsy mpiditra am-piangonana ary mba miditra am-piangonana ny tsy mandoaly ny olona tsy mpivavaka mba mivavaka rehefa azo fahoriana. Dia betsaka ny olona voalaza tao amin'ny baiboly tao rehefa azo fahoriana izy dia miantso an'Andriamanitra. Tsaroako Josafata rehefa nanoloana ny fahavalo be dia ozy izy Josafata hoe Jehovah tsy hainay io fa ianao no mahay an'io. Alleluia. Tsy hainay izy fomba atao amin'izao fa ianao no mahita. Miantsoantso daholo ny olona rehefa misy problème. Misy boka zay any amin'ny jamba zafady misy jamba zay any amin'ny marika any iletsika hijery tenin'Andriamanitra marika 10 dia nadininy 9 ny evakitsika misy tenin'Andriamanitra nampahiratan'i Jesosy any Bartimeo jamba akaikin'ny Jeriko mbola iverina ihany tsika amin'ilay Jakoba rehefa avy eo ny tenin'Andriamanitra hoe ary tonga tao Jeriko izy amin'anaran'i Jesosy ary tonga tao Jeriko izy ary raha vao niara tao Jeriko Jesosy mba mpianatra sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amin'ny amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary noho ny reny fahinjany Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ahoana ozy izy ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko. Raha misy azo fahoriana aoka izy hivavaka aoka izy hiantso an'Andriamanitra dia hivavaka. Alleluia. Amin'izao resy fotoana izao
misy olona marary mafy dia angatahako mampionina mba hijery message kely azafady dia rehefa mijery message kely mampionina dia nareo mijery fandarana moa iankaviako mampionina tonga dia mba hanao intercession maika be zao azafady na memotra kely ary famiteny ny tokoteny tsy manina fa misy aina tena mila vonjena aty aman'aina be mihitsy satria misy olona tena marary mafy atahorana be mihitsy ny ainy izay mandefa message amin'izao fotoana izao dia angaviako mampionina mba hijery message nalefako dia mba hiditra avy hatrany amin'ny intercession mitondra mbavaka any olona maika be io fa misy olona marary mafy be mihitsy amin'izao fotoana izao. Efa tsy mahatsiaro tena mihitsy zany olo zany fa dia entina mbavaka ianao ilay mandefa message koa mandolia mivavaka tonga dia etsika mbavaka zany zao dia mba ho sitrana soa matsara olona efa marary mafy efa tsy mahatsiaro tena tsony io. Tapaka ny zavatra nyteneniko teo. Raha misy azo pahoriana ankizy hivavaka dia ity olona ity zany azo pahoriana izy dia nivavaka izy le mivavaka angely miantso io dia efa mivavaka ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko ary ahoana kosa izy ny dia ary maro ny teny azy mba hangina fa vao mainka ny antsoantso izy karana hoe ry zanaky Davida mamindra fo amiko. Io zany le raha zay azo pahoriana ankizy hivavaka dia nivavaka izy. Fa olona tenin'Andriamanitra tsy mijanona eo rehefa nanodingana ary ity ny adin'ny olona ity matetika. Raha misy azo pahoriana avao aminareo ankizy hivavaka misy faly va ankizy hira fiderana io ny tena adin'ny olona io matetika le voalohany io tsisy manadiny mihitsy. Raha misy azo pahoriana ankizy hivavaka mivavaka daholo rehefa azo pahoriana ao antsika atao rehefa nalabaka ana fanadinana alohan'ny fanadinana amin'ny zany misy hoe vavaka fangataha-pitahiana zay raha tadidanareo ny tsaiko mety mino mbola misy an'izany zao tamin'izay mbola nianatra dia isaky ny alohan'ny examen dia lahady alohan'le fanadinana iny dia misy hoe vavaka fangataha-pitahiana dia matetika ny fiangonana Antananarivo misy ny vavaka samy mamonjy fiangonana daholo mpianatra rehetra zay classe d'examen. Tadidiko mihitsy nizay tamin'izay hanala baccalauréat tamin'izany tao faravoatra tao zay mianatra ry analakely tao faravoatra tao misy fiangonana dia io tsy akifidy tsony hoe protestant sa katolika sa inona fa ao daholo fotsiny zay hanala fanadinana na ny tsy mivavaka ary hipoka mihitsy le fiangonana nagata-pitahiana. Ny prof filozofia anay tamin'izay tsy nety niditra tany fa izy tsy mino an'Andriamanitra dia mba manaraka anay fotsiny izy dia nanao tenue de sport izy satria mihazakazaka izy andro lahady dia izay no nandeha hananontany dia izao feno hipoka ny fiangonana. Raha misy azo pahoriana ankizy hivavaka dia tena raha zay misy totoa zao dia tena lasa ny olona mivavaka. Fahadin'ny olona amin'izay le tapamin'ny faharoa Jakoba 5:13. Misy azo pahoriana avao aminareo ankizy hivavaka misy faly va ankizy hira fiderana. Inona indray io hira fiderana io? Fijoroana vavolombelona io ravana malala zany ke mahatonga antsika mijoro vavolombelona isan'andro eto misy faly va ankizy hira fiderana. Faly ngetsika isan'andro anaovan'Andriamanitra zavatra ngetsika isan'andro zany ange mahatonga antsika ravana malala mijoro vavolombelona zany hoe mahatonga antsika mazoto mijoro vavolombelona. Za manokana tena teneniko anareo fa anisan'ny zavatra tena tsapako tena hitan'ny Andriamanitra anavy ny fijoroako vavolombelona. Za dia tsy mitsahatra mijoro vavolombelona ary za dia jereko daholo ny zavatra rehetra amin'ny eritreretin'ny olona kely indrindra hijoroako vavolombelona. Nahafinaritra be anahy le tao anaty vavaka maraina nahafinaritra kely anahy izy vavaka nataon'ny mampiona zay nahafinaritra be anahy hoe tsy hoe na vavaka na fanentanana za moa any am-piasana meno an'iny dia
misy tsempo hoe tena misaotra Andriamanitra fa kasihanao hatramin'ny anaty armoaranay. De za koa eny an-dalana eny mahita ainao zay vavaky ka za nangatsika be de nanao akanjo mafana be. De rehefa tonga tao anaty tômôbila de nalevako ny chauffage de mafana indray de efa nanala le akanjo mafana de mipetraka eo ambony sezy eo le akanjo mafana. De tena nijery an'le akanjo mafana, nijery an'le dodonina koa. De tena naino ny vavaky iny tena natsapa tena fiampakasitrahana be an'Andriamanitra tokoa hoe any ambadimbadika any zao misy olona tsy manana akanjo mafana amin'izao andro mangatsika be zao. Zany ngery avana malala tena teneriko anao fa tena ngezangezany hoe men'Andriamanitra akanjo mafana zany. Misy faly ve ankizira fiderana. De ahoana am'izay nataony Bartimeo le mivakitsika teo. Marka 10:49 ary Jesosy nijanona ka ny hoe antso le jambo ary ny olona niantso azy ka nanao hoe natamy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. De nanarana lamina izy ka netsambotra nakeo am' Jesosy. Ary Jesosy namaly hoe inona tianao ataoko aminao. De hoy le jamba tamin'ny rabony ao ny mba hampahiratina ny maso. Ary Jesosy taminy mandehany ianao ny finoana efa navozanao de niditra tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Inona nanarahany an' Jesosy teny an-dalana? Ny hira fiderana, ny saotra an'Andriamanitra, ny faly na ny voninahitra an'Andriamanitra. Raha misy ao aminareo averiko misy azo pahoriana fa zavatra tsy maintsy ataonao de ny mivavaka. Misy olona efa azo pahoriana fa tsy mbola mandeha mivavaka ihany. Fa hoay zary nareo reto. Misy olona azo pahoriana mbola efa tantaraiko anareo foana ty zavatra mampime kely ty ho. Misy olona azo pahoriana de ny olona asiany mivavaka. Le azo ny olona misy de atao mbavaka mba trotroiam-bavaka. Fa tsaroko foana le raha laza teto amitsika teto am groupe teto izy tam'izany. Izy mba hitao mbavaka fa tena ohatrohatrotra amin'ny fangataham-bavaka maraina iny zany. De mifagnome tokotoko hoe tena ao fa tena entina mbavaka e. De ny vavaka ao anao zay raha zay tena anoharim-bavaka mihitsy anao. Saotra betsaka hozy izy. De anoharim-bavaka am'izay andeha andohalika ivavaka zay mivady. Sendra mijery Facebook, io misy olona manao live. Io sady amin'ny boîte de nuit izy tany izy de atao eo ampovoany mihitsy de mandindihy be le tena le orakorany olona de izy le manao mampime ambany eo any anaty boîte de nuit. Izy amin'io le hoentina mbavaka. Zay zany nareo tana mba hitao mbavaka zay, eto mbavaka de na metoky entina mbavaka ianao raha alohan'ny atory zay tena metraka fotoana iray mihitsy ivavaka ho anao. De tana nareo vavaka zako mandeha mba hifalifaly. Raha misy azo pahoriana aokizy hivavaka. Fa ny azy raha misy azo pahoriana. Raha zany azo pahoriana ndany nareo mivavaka ao anahy fa za kosa de hifaly. En plus zany tsy hira fiderana le natao fa any amin'ny boîte de nuit. Tsy mety zany. Tsy mety zany. Jerenareo tsara le tantarany Ana teo. Tantarany Ana. Raha maina anaketo le olona le manarika ny olona marary io ametro tanana io olona io. Mivavainao de ametro tanana izy. Alleluia. Raha misy azo pahoriana ankizy hivavaka. Zao tokoa ny tantaran'ity vehivavy atao hoe Hana ity. Ity Hana ity zany de momba izy. De ny vadiny manambady anankiroa. De le vadiny le rahavaviny zany niteraka. Zao zavatra nitranga. De io ekisa Samuela voalohany toko voalohany andininy fasivy. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao Silo izy. Zany hoe tonga mihinana sy misotro zany zany resaka fifaliana zany. Hoe andao hihinana sy hisotro. Alleluia.
hoy Samuel voalohany toko voalohany 7 ary rehefa nihinana sisotro tao silo izy zany hoe ny olona rehetra zany tonga teo hihinana sisotro hifaly ny dikan'izany dia mba teo koa hiana fa zao volazany tena androatra tapany faharoa dia nitsangana hiana fa ely nitsangana izy zany hoe teo amin'le fihinanana sy fisotroana zany a tena tonga saina izy ary resy lahatra tsy eto ny toerako ary zany ny zavatra nisany be dia be problème ny olona tsy mahafantatra ny toerana tokony isy azy amin'ny zavatra zay lalovany ny olona nge hihinana sisotro ny olona efa niteraka ny olona nge hihinana sisotro ny olona tsy manana problème na hoana ianao miara hipetraka sy hisotro sy hihinana amin'ny olona tsy manana problème nefa manana problème hozy zay tsy eto ny plasiko dia nitsangany ihany nandao ninona izy nandao ny fihinanana sy ny fisotroana nandao ny fifaliana izy aloha za miteny anao misy fotoana ny olona efa faly fa ianao mbola tsy eo amin'ny toeran'izay aloha ianao mbola vo andeha hivavaka aloha ianao mbola azo pahoriana aloha mahaiza mihitsy ianao mijery an'izay zavatra izay mahaiza mihitsy ianao mijery sy mandanjalanja an'izay toerana misy anao zay raha fa raha mbola mifaly aloha ny olona ianao manana problème ndany ianao mitady an'Andriamanitra dia mitsangany ihany ary erim-pisorona napiraka teo amin'ny sezany teo anilan'ny tolambaravaran'ny tepoly teo anilan'ny tolambaravaran'ny tepolyn'i Jehova ary ihany dia nalahery fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany ilo hoe raha azo fahoriana mivavaha tena anaty fahoriana izy satria izy tsy niteraka esoesony ny olona niteraka ny olona mifaly amin'ny zanany izy tsy mbola amin'izay toeran'izay zay tsy eto ny toerako tsy eto ny toerako misy olona miaina mipetraka miaraka mipetraka amin'ny olona faly sy manana ny ampy tsisy ahina nefa izy mbola tokony mila famonjena ny fiainany zany fiainana zany dia ohatran'ireto fiainan'olona mpanao TikTok sy mpanao sehoseho eto amin'ny Facebook reto hitanao zao hoe misy olona tena mbola tena anaty fasahirana mbola tokony zavatra hafa mihitsy aloha no atrehany sainy fantatrareo ve mino venareo tsy mino teneko fa misy amin'ireny olona miseho jerenareo tsisy problème ohatrany hoe tsisy oatra azy fiainana tena mampitsiriritra fiainana olona fotsiny fa na ny fiainana ary tsy ohatran'iny ary tsy ino ny zavatra tena iainany minoananareo fa be dia be amin'ireny ny ohatr' izany za tena teneniko anareo misy olona maro mifanerasera amiko amin'ny resaka amin'ny mampanompon'Andriamanitra maro fa misy olona androany izy le manao le miadiady aman'olona eo amin'ny Facebook eo miady aman'olona le manao teny mampiseho fiainana be dia sady manao teny hitanao mihitsy misy olona idivany fa voavita iny dia mandeha mitomany amin'ny fiainany namparenao zay anabavy zay tena anariko izy fa maninona anao manao masika be ohatr'izao amin'ny zaho izy pastera tsy maintsy asehoko ny olona izy zaho tsy afaka ampiseho ny fiainako ny olona mihitsy tena resy a fa tsy maintsy manao ohatry ny agresiva kely tsy maintsy manao tena masika kely sy aminao izy entiko anamporofona amin'io satria ozy izy misy olona miandra nahavaka enjery dia zay natsana ianao nge loha zao efa menjery ania raha janona aloha io ataotsika aloha aty ambadika ataotsika hitondra mavaka raha misy azo pahoriana ao kizy hivavaka izy tsy manaika hoe hitan'ny olona zany hoe fa tena miadiady aman'olona dia zany mantsany hoe tsy mety amintsika ho azy zany hivavaka ny ataotsika eto hitady an'Andriamanitra raha misy azo pahoriana ao kizy hivavaka ary raha tonga ny fotoana andresenao raha misy faly ao kizy irafidy rana mila fiderana tompoko ao amin'ny Jehova zany ny atao fijoroana vavolombelona ao amin'ny Jehova zany ny atao azo pahoriana ao mivavaka miantso an'i Jehova raha misy ny fitahian'Andriamanitra ny fiainanao
zay taloha araka tektanao manao manalazy vita-baka feno ny fiangonana ny lahady alohan'ny examen vao ny lakamisy vita fotsiny baka de fa aiza misy anay any Antsahamanitra manalazy vita-baka de feno ndray Antsahamanitra maika moa fa ataovy afaka rehefa mivanindray fanadinana tsisy mandeha makany am-piangonana zany ny tsy afaka mamono eritreritra mandeha mivoaka misotro toaka mamono eritreritra ny afaka mandeha mivoaka misotro toaka manao arozazy tsisy resaka Jehova zany tsony manomboka eo fa ihana kosa rehefa tonga ny fotoana lasa izy lo nandeha nitomany ary de nandeha nivavaka 20 arana de nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany de nitomany ary nivoany izy ka noe Jehova tompony maro raha mba hitsinjo tokony alelony ankizy vavinao ianao ka atsiaro azy ka tsy anadiny ankizy vavinao fa nome azy zazalahy de meko an Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsokatsiakarezany ny lohany somary nizakan'ny mafy mihitsy ty fotoana ity satria na de mpanompon'Andriamanitra aza ny tsara azy amin'ny 20 ary raha mbola niteny izy naharitra nivavaka teo anatrehany Jehova izy de midiniany elo ny vavany fa ny tenakapo ihany ka nomolony ihany no nihetsiketsika fa ny feoany tsy re akory ka de nataony elo fa mamo izy de hoy elo taminy mandra-pahoviana no mamo ianao esory aminay ny divay ianao palahelo e olombelo riky zay mihitsy de namaly izy ka namaly anankiray tsy tompoko efa malelo fanahy fa tsy misotro divay natoka tsy akory fa mamoaka ny atao-poko eo anatrehan'i Jehova raha misy izy azo pahoriny izy amoaka ny ao am-pony anatrehan'i Jehova raha mbola ilaina aloha anao mitomany androany dana mitomany fa tsy maninona zany misy amitsika hoe zany de tsy ho hitomany zany misy fotoana hitomanina misy fotoana hifaliana raha misy azo pahorina ankizy hivavaka raha mitomany mihitsy ianao mivavaka tsy maninona raha tena amin'ndranomaso mihitsy hitarenao tsy maninona zany tsy fahotany zany fa lalam-piainanao amin'Andriamanitra mihitsy zany raha misy azo pahorina ankizy hivavaka fa zao kosa nefa ao ambadiky ny vavaka ry havana malala tsy maintsy misy ny valim-bavaka zany mahatonga le Jakoba 5:13 teo tonga de mitoy raha misy azo pahorina ankizy hivavaka ary raha misy fary ankizy hira fiderana ao ambadiky ny vavaka ny ranomaso ataonao io tsy maintsy misy fiderana tsy maintsy hisy fiderana tsy maintsy misy fifaliana ary ny fifaliana iny no mitarika anao amin'ny fiderana alleloia afaka eritaona andininy 20 samyny voatoko voalohany andininy 20 ary tamin'ny fatanterahany any de nanananaka hana ka niterada ary ny anarany natao hoe Samuela ho izy tamin'ny Jehova ny nangatahako azy mivalim-bavaka aloha tonga de efa misy idiran'i Jehova tsy hoe zany ohatra zany hoe rehefa teraka izy de ataony ohatra isam-bilo izy avy le anarana tsy de misy Billy Jackson fa natao hoe Samuela misy idiran'i Jehova mi to de efa fanomezam-boninahitra any Jehova aloha satria ny dikan'izany de zao noenonareo manitra ny dikany hoe Samuela tena na le voazo le izy de fa Jehova aloha nieretana hoe ataoko misy idiran'i Jehova ty nomenjanahary hitahinjanahary ny anaran'le zaza satria Bertrand satria tonga de Coco ratsindra misy Coco eto zany hoe tonga zany de efa niantefa mihitsy hoe ny fitahiniko eto ny zavatra azoko eto anomezako voninahitra n'Andriamanitra raha misy faly aoka izy ira fiderana inona ny nataony rainy lezo inona nataony lasa izy
nandeha niverina tao amin'ny tempoly teo amin'ilay nandoliany any sao dia avaneny Charline ray zao zany misy izy Rodriguez fa tena hoe teo amin'ny nandoliany tomaniny eo ihany ndray nitsangana niderany na misy azo fahoriana aoka izy ivavaka ary raha misy faly aoka izy ira fiderana teo ihany ny rano so iana fiderana ry havana mala ho Jona rika isika jery tantarany Jona Jona rehefa tany kibony hazan-drano de tany anaty kibony hazan-drano izy de nivavaka izy ny teny hoe any amin'ny bokyny Jona toko faharoa andininy faharoa de niantso any Jehova tamin'ny fahoriako ka de namala izy tao anatin'ny fiainatsita nitarainako de ny anofeoko zany hoe tao anaty kibony hazan-drano izy azo pahoriana de nivavaka izy ary zao rehefa nivavaka izy de tao ihany de famivalian'Andriamanitra vavaka satria nanatrika tao aloha Andriamanitra andininy fadimy voaroka tsy eo anatrehanao nefa mbola nanatrika ny temponina masina ihany any anaty kibony hazan-drano mbola mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra Jona andininy fahafolo fa iza de feo midera noetiko manao zavatra mamono zavatra atao fanatitra ho anao ary zay mivoadiko de efaiko any Jehova ny famonjena fa izaho izy de feo midera alleloia voavidy zay andiny faraika amby folo Jehova nandidy lay hazanako ka nalohany teny amin'ny tany maina Jona tsy maintsy mifanaraka reo havana marary ianao de metsoan'Andriamanitra sitrany ianao de dana mideran'Andriamanitra alleloia nisy boka folo lahy ty koa mbola izy nisy boka folo lahy Luka toko fahafito amby folo andininy faharaika amby folo fakitsinge Luka toko fito amby folo andininy faharaika amby folo ny nahadiovan'i Jesosy ny boka folo lahy ary nakatroan'i Jesosy de nandeha namaky any Samaria sy Galily ary nindra tamin'ny vohitra anankiray izy de nisy boka folo lahy fanena taminy zay nijanona tena lavitra tena na hoe ary ireo ny antso mafy hoe ry Jesosy tompo mamindra fo aminay io le hoe raha azo pahoriana de nivava de nivavaka izy vavaka ny antsoantso Jesosy mamindra fo aminay fa izao anaky folo reto ny anankiray ihany nanatanteraka hatramin'ny farany ilay Jakôba toko fahadimy andiny tatolo amby folo raha misy azo pahoriana aoka izy ivavaka ary raha misy faly aoka izy ira fiderana ny rehetrarehetra na azo avy mivavaka de tany ny sitrany fa ny anankiray hoy ny Andriamanitra ary hoy Jesosy tamin'ireo ary lasike rehefa avy niantso ry Jesosy tompo mamindra fo aminay ary raha hitany reo de hoy izy taminy mandehana am'izay ho ampisorona ary rehefa lasa izy reo de nandio teny am-pandehanana ary ny anankiray tamin'ireo zay nahita fa sitrana izy ary ny anankiray tamin'ireo nahita fa sitrana izy de mivelona ka nakalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady nikoaka teo tongo Jesosy ka nisaotra azy ary Samaritana iny lehilahy io le raha faly mira fiderana nataony teo amin'i Jesosy nakalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery mira fiderana ny dikan'izany androany te teny aminao manao hoe mety efa anaty problème ianao de efa ndatera raha mbola tsy nataonao aloha andana mivavaka de mivavaha Jakôba toko fahadimy andininy fahatelo amby folo misy azo pahoriana va eo aminareo aoka izy ivavaka ka raha eto zany ianao tonga eto androany azo pahoriana ianao de aloha ivavaka dana mivavaka dingana tsy maintsy ataonao aloha zay fa raha zay aloha tsy ataonao de tsy tonga any amin'ny fiderana mihitsy ianao alleloia raha misy ary zany azo pahoriana eto androany aoka izy ivavaka fa tsy nahoenana hoaingana tena nahoenana hoaingana ao ambadik'io fahoriana io ambadik'io vavaka sandratra ao io tsy maintsy isy fifaliana tsy maintsy fifaliana ao ambadik'io amen minoanay ianao fa tsy maintsy fifaliana ny ao ambadik'io ny vavaka io raha fa tena mahatonga tena hoe fedina mahery vaika manova ny zavatra rehetra nge raha fa ny vavaka io tena tsy takatry ny saina
misy nisy tamin'ireny deuxième guerre mondiale reny misy missile mbo alefa dia andeha hitotona any toerana anankiray tsy haiko Japon angamba izy na ohatr'izany. Ny fiaktivenana izy io potserina bouton iray dia mandeha ilay izy dia rehefa tonga any amin'izay dia misy bouton ilay potserina dia misamatsamaka be amin'izay dia tonga dia mamono olona be dia be. Fa rehefa mipotserina ilay bouton iray lasa ilay missile andeha hidoboka ary amin'ilay firenena iray fa ao amin'ny firenena io misy atokon'olona mivavaka ny vavaka ho an'ny firenena nataontsika rehefa avy eo. Fa rehefa tonga ilay anapositra an'ilay ka misy fotoana ajaina zany amin'io hoe rehefa tonga eto ohatra hoe potserina ity zany potserina bouton iray dia lasa ilay iray dia maitsomaitso ny bouton dia rehefa mivadika menamena iny dia tsy maintsy potserina ilay iray. Fa rehefa tena anapositra an'ilay bouton fandroan'ilay olona manapitopona andraikitra ohatra ny nisy tratran'ny krampy ohatr'izy hoe tratran'ny krampy reny ny tanana dia tsy afaresika dify an'ilay boly jiro menamena tsy voapotsiny nitotona teo amin'ny firenena ilay missile ohatry ny vy be anankiray nitotona fotsiny ohatry ny vy be ohatry hoe iny nisy vy nitotona dia nitotona tsy mipoaka. Io ngeravana io vavaka io tena eniko anao fa za zao tena mino misy olona entina bavaka zay tsy jeroko avombelona aminareo rapitso misy olona entina bavaka ao amin'izao tena ratsy dia ratsy marary efa tsy mahatsiaro tena intsony izany olona izany. Fa raha mbola afaka mivavaka isika raha misy ny fahoriana ndao hivavaka fa ao ambadika io tsy maintsy misy fifaliana ary ny fifaliantsika eo tsy maintsy irahantsika fiderana ho an'Andriamanitra. Iny le fijona vavolombelona iny le fankalazana iny aza mba manaiky tsy akalaza an'Andriamanitra be dia be ny olona rehefa entina bavaka izy manana problème entina bavaka tsy fantatra ohatrany ny suitiny zavatra iny le zavatra tsisy suitiny iny anjaranao mpanompon'Andriamanitra zay mieritreritra hoe lama be iny zay mato tsy hita fa iny mazana tsy ny lama tsy mbola miantsona rizika mbola tsy ny lama tena mbola tsy haiko misy ty problème fa rehefa ny olona zay entinao ambavaka tsy haninao tsony ny toyany dia aza malahelo ianao fa ianao fotsiny dia efa mahafantatra ny valina izay. Ny fahanginana ngeravana efa miteny ny fahanginana miteny dia rehefa misy an'olona misy olona zany tsotro zao fotsiny tsy tia fantany ihany hoe mamaly vavaka Andriamanitra fa ohatrany tsy tiany olona so zany hoe teo aminao no navaly vavaka an'iny so dia atsoinao hivavaka eo izy misy olona ohatr'izany dia anao tsy mankasitraka satria mety sao dia rehare aminazy hoe hitanao za zava ny Andriamanitra eke velona ny Andriamanitra dia zao efa mavaka pasty tiana mafy ty olona ao fa itsika mavaka courage anao fa milamina io vanina any amin'izay izy tsy hitanao tsony afaka roa taona za ihany nangatavavaka tamy ka misy problème ohatra zao fa le tamin'iny aloha nanao any tamin'ny efa nilamaka efa mitsotra n'Andriamanitra nanao. Fa raha mbola ambadika ny vavaka ny azo fahoriana ka mivavaka ankizy hivavaka tsy maintsy faly izy ao aorianao ary misy faly va ankizy ira fiderana aza dinonao tsony manomboka androany aza dinonao tsony zany manome voninahitra an'Andriamanitra izany. Tsy maninona raha misy fotoantsika tena hoe zay aloha ny zava-misy mitomany ianao fa maninona moa tsika ny tsy tomany rehefa misy ny olana raha maso ina atao alatsaka fa aza dinony mijoro vavoloera sy mitonga eo anatry an'Andriamanitra midera azy amin'ny hira fiderana manome voninahitra azy. Radio Kiradio iny ny kantoko afaka miditra mivantana anareo mizara fahatsapana iza no izara fahatsapana iza no izara fahatsapana voalohany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika anjaranao izao. Aleluia. Ina moa mampinona ny titrandrira hoe anjaranao zao dia misy ohatrany ina moa ny titrandriny tsy mety tadidiko foana mba mangataka mampinona mba rehefa sorately narany titrandriny iny izy ataontsika rehefa avy eo hoe anjaranao zao. Halleluia.
Raha atsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapana avy hatrany raha efa ao ary raha nampafitsika marina tiana dia metsika azy avy hatrany fitenena inona ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina marina tiana Kasirika pasitera ny fitenena ny tena nanamarika andrainy dia misy André Clarice rehefa misy tsy miala amin'olombelona izany ny fahoriana fa rehefa misy an'ilay fahoriana dia mitodika amin'Andriamanitra ny tsara be indrindra fa tsy mandeha amin'olombelona ohatran'ny nataony Ana izany dia mitodika any dia tsaroana foana Andriamanitra rehefa misy zavatra mahazo. Dia faharoa ny tenin'ny pasitera hoe tsy tokony hafamadika hoe rehefa misy azo fahoriana mantsy ny olona sasany any dia ohatra mandeha any boîte de nuit na manao fiderana any izy iray fa tsy tokony izay izany atao fa tena hoe aoka ianao hivavaka miditra any am-piangonana mitodika an'Andriamanitra miantso an'Andriamanitra fa tsy mety izany hoe mandihindihy na mandeha mivelaka dia raha faly dia aoka koa hivera satria ao ambadika mivavaka rehetrarehetra dia misy fiderana misy fahombiazana rehefa mangatavavaka amin'Andriamanitra dia misy valim-bavaka dia izay no ilaina ilay fijoroana vavolombelona fankalazana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Kasiraka nareo nanataka ny tohatra ny volomatao teny Alleluia mankasitraka indrindra anao marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay nataonao izay dia Jesosy anie maro fidianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ao fa izay mihitsy ny ataontsika erika ny anjaranao any zoina famonjena mihitsy no ataontsika izay nangatahany erika ary hitako tena mety tsara amin'ilay izy mihitsy koa. Alleluia dia ho ataontsika izay fa anatin'izay aloha dia efa misy tafiditra ao asoaloha ary sao dia vonoantsika aloha ny hira dia amin'izay fotoan'izay efa tonga dia Sika raha latojo inona ny azon'ny latojo ambara androany ianao ny fitenenana. Jesosy tapatsika rehetra dia misorabetsaka pasitera na amin'ny fitenenana dia mankasitraka be lehibe aminareo mianadahy fa mahafinaritra sady mahakasika nitorotiny nanosika ahafahana mbola hoe mivavaka bebe kokoa izany rehefa anaty olana indrindra hoe mahafinaritra ilay hoe rehefa misy azo fahoriana dia aoka izy hivavaka. Dia izay izany no tena hoe vahaolana rehefa misy fahoriana dia mivavaka izany no vahaolana. Dia rehefa avy eo koa tsy maintsy tonga ihany koa ny fifaliana rehefa eo misy ilay valim-bavaka. Rehefa tonga ilay valim-bavaka dia mira fiterahana mitsory vavolombelona. Dia mahakasika anazy tenen'ny pasitera hoe be lehibe ny hoe io ataon'ny olona daholo hoe mivavaka izany azo fahoriana dia tonga saina ny olona hivavaka fa tsisy mahatonga saina mihitsy hoe rehefa mivalina mivavaka dia mamira fiterahana manome finaritra an'Andriamanitra. Ohatran'ny boka folo lahatra eo izao sitrana daholo izy dia ny ray fotsiny no tonga nanatanteraka ny Jakoba toko 5 dia ny fahatelo ambin'ny folo sasany ny tsisy sita fa ny zavatra tsara izany dia aleo manao tahaka ny Hana angatavavaka izy azo fahoriana izy dia mivavaka fa rehefa nahazo valim-bavaka koa izy dia mijanona dia teo amin'ny fotoany ihany teo no nivavahany tamin'Andriamanitra teo no nanam-pahaterahany ny voatiny dia nahafinaritra dia Jesosy tahory. Alleluia mankasitraka indrindra anao raha latojo dia tahiny Jesosy dia Jesosy amary fitia dia mitombohitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra ny fizarana fahatsapana mamy be. Alleluia mba apitra olona hafa manaraka indray isika hizara fahatsapana manaraka. Alleluia. Ao ary raha ohatra rehefa voninao ary nambavy anginanao dirigezy
dia mena azy fitenena ina ny azo ambarandroany Makasitraka pastor ny fitenenana dia manana avatanan'i Jesosy amintsika rehetra dia makasitraka anareo mahitako hoe amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika anahy dia hoe ny lalana sy ny torohevitra tsara indrindrany rehefa azo paoriana dia ny mivavaka. Dia faharoa hoe tokony afantatra ny toerana izay tokony itoerantsika rehefa raha ohatra ka hoe atojo paoriana fa tsy miaraka mipetraka amin'olona efa milama tsy misy olana fa tokony afantatra izany tsika dia miala teo mandeha mivavaka dia fatelo hoe tsy fahotana ny mpitomany fa lalam-piainana ary ao ambadika mivavaka ihany koa dia tsy maintsy misy fifaliana. Dia farany indrindra moa dia hoe fiadiana mahery vaika tsy takatra ny saina mivavaka ary rehefa mahazo valim-bavaka tsika dia tsika ny mijoro pasteur mankasitraka tahiny Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka tahiny Jesosy. Alleluia. Dia Jesosy amaly fitianao dia mitomboza soasavana hatrany Anglizina Rodriguez dia misaotra anao rehetra izay nizara fahatsapana. Tena feno ny fizarana fahatsapana ary tena mahafinaritra. Dia andao ary isika hihira dia ny antiditsika tonga dia hivavaka avy hatrany ho an'ny hivavaka sy hivavaka ho an'ny firenena. Tahiny Jesosy ary isika meno finaritra daholo tahiny tombo. Mura mula sendai Ifauri kenari Wadinuna nizai Faminaranu Azami erike Tisiru faitu kisu Famifu Ito kutika nene Marina Ambanina wasu Epakarina Besuria fuku Kiseri jameti lutu Aminifu Semifiana Ito kumula nyajana Visita yana Kamana jana Usulu ni baba Seisha mwana Ito kumula nyajana Visita yana Usuluni baba Seisha mwana Naurura Chawampuna Mangiri firima Chawanatina Kani ulana Sarubana Iranma Sunau Sitana Pamiru Chaka Sarubani Fire
masoandro na de tato nazoa isiany ao fantatrao sauavika ipusaka vavao nyanjarana itakwambura nyanjana isipitayana kamanajana iusuluni vava serishamukana itakwambura nyanjana isipitayana kamanajana iusuluni vava serishamukana kamanajana iusuluni vava serishamukana Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalo amin'ny fatanterahana fotoana teto indray androany. Tena faly zay satria voatory teto indray ny afatra ao ary mino afa voaray ny tsirairay avy zay tonga teto androany. Za mino Jesosy fa tsy misy na dia iray taminareo tao rehetra tonga fotsiny teto fa nataonao ny haino an'izany afatra izany. Dia io zany teny izany mba hitoetra ny anatinay tsirairay avy ary tsy ho adininay fa voarakitra ty anatin'ny fonay ny fiainana mandrakizay. Voninahitra anao fa nitahinao ny connexion sy ny fitaovana rehetra fa tsy tapatapaka ny fandarana. Anao iray ihany ny voninahitra mandrakizay Halleluja. Amen. Nao fanosira mba fitsika iama hivavaka ho an'ny firenena. Zokama anao ny fitenenana. Halleluja. Misaotra pasteur amin'ny fitenenana manondro avedana tokoa amintsika tsirairay avy ary vavantsika mbarantsika fotoanisoan'ny firenentsika. Halleluja. Mbola misaotra midera mankalaza anao sary masina tsara indrindra. Misaotra Jesosy malalo na fotoananay teto androany. Misaotra ihany koa tompo malalo ny amin'ny teny izay nomenao anay tena hoe mampatsiahy anay hatrany fa niny ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanay Jesosy. Tena okainao ilay riano lolaharana aminay. Ianao irery ihany ho azo atsoina amin'ny fotoana rehetra tompo malalo ambanime anay. Fanantenana indray izany teninao izany ary andeha Jesosy malalo tena hoe betsaka voakasika izany teninao izany tompo malalo ary tena isaoranay ianao tsy fahatapahan'ny fotoana ihany koa tompo malalo. Isaoranay ianao ihany koa Jesosy malalo tena hoe mamoha anay foana ianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy malalo. Dia isaoranay amin'izany Jesosy aingane tena hoe paka ihany koa izany teninao izany ho an'ny firenenay tompo izay tena ambavaka eto anatrianao. Ianao Jesosy malalo anova ny fony ny tsirairay avy anatin'izany firenena izany satria dia feno Jesosy malalo ny betsaka zavatra miseho anaty firenenay na ara-toetr'aina izany Jesosy malalo na ny amin'ny fiainana ara-panahy Jesosy malalo mba tena hoe hitodiko aminao, mba tena hoe hitoky aminao Jesosy ary mba tena hoe hanova fiainan'ny malagasy Jesosy malalo mba hialana amin'ny fanompoan-tsampy satria izany hevitra mampisaraka ireo aminao Jesosy. Tongava izao fahoriana rehetrarehetra izao dia Jesosy malalo kaseho fony malagasy Jesosy tena hoe vavaka marina Jesosy tsy hanova tompo rotsy amin'ny tompo malalo fa hitoky aminao irery ihany dia tena hoe mba hiady anao sy ho sambatra ny malagasy Jesosy entina anatrehanao izany. Eo ihany koa ny ankohonana tsirairay avy Jesosy tena hoe fitaovana ihany izay Jesosy
mitondra fampaherezan'izy ireny fa ianao tompo tena anova ny toe-tsain'izy ireny mba tena hitodika aminao marina tompo mipetraka am-pelantanana izany vavaka izany misaotrana amin'ireo mpanompona nitondra ny tenanao nitondra ny vavaka fanombohana teo Jesosy ary misaotra ny fanatrianao dia toerina eo anao ny voninahitra hatramin'izay ka ho mandrakizay Jesosy malala. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka ny anao ranabaviama tao anatin'izay vavaka mamibe netana maranana fotoana izay dia Jesosy amaly fitenanao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany mahareza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra betsaka ny anitra Clarisy koa tamin'ny toriteny mamibe Jesosy amaly fitenanao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany dia mahareza foana amin'ny asan'ny tompo dia mankasitraka ny ranabavisoameva koa tamin'ny vavaka fanombohana Jesosy amaly fitenao dia mahareza foana hatrany hatrany dia misaotra antsika rehetra koa izay mizara fahatsapana dia Jesosy koa ane amaly fitenareo dia misaotra nareo rehetra tonga nanatrika teto androany filazana eto amintsika eto dia misy zavatra nisokatra mahafinaritra be ny misy club d'anglais cours d'anglais izay misokatra eto amin'ny Aki radio izay natokana ho an'izay efa nareo efa mpanaraka ny tena marina zany natokana atao anaty groupe izay maharesy fa nefa koa sokafana ihany koa zany ho anareo izay efa mpanaraka mpiaraka aminay eto isan'andro ireo raha misy aminareo maniry te hianatra teny anglisy dia manana mpampianatra tena meny tompo fanomezam-pahasoavana be mihitsy zahay dia manomboka amin'ny herinandro ity zay dia hianatra teny anglisy daholo ny ato anatin'ny groupe izay maharesy. Halleluia. Ka raha nareo koa misy aminareo mbola tsy anaty groupe izay maharesy fa mpanaraka ny fandarinandramoka izao ka maniry hianatra teny anglisy mahay pona tsisy écolage tsy misy ny connexion ihany ny ilainao connexion anao afahanao miditra ato dia Aki English ny titre ny anaran'ilay groupe dia misokatra ho antsika rehetra zany nareo izay efa mpanaraka ny fandarinandramoka izao sy mpihaino ny Aki radio dia afaka mandefa ampiamiko raha misy lina dia ampidirina anatin'ny groupe Aki English dia mianatra teny anglisy tsika dia mandroso be tsika ho voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aki radio point radio ndetoraka5.com afanao meno ny japeo Aki radio misy telotesaky ny adiny telo amin'ny 4:7 maraina amin'ny 4:7 dia rapitronetsika mero mbola tsy tonga ny amin'ny ronalda Jesosy ka averina ny somatsara tsika rehetra rapitronetsika miona eto somatsara tay tompo daholy. Halleluia, amen.